fantatsika fa ny eglizy maneran-tany a dia manamafy mandrakariva ny fampianarany momba ny tontolo iainana. Ity volana septambra ity a dia anentana ny papa François antsika rehetra mba ahay miaino ampitiavana ny fitarainany tany sy ireo ianjadiny loza voajanahary ary ny fiovaovan'ny toetrandro ka irotsaka antsehatra ny tsirairay a ikolokolo ity tany honenantsika ity. Ampitahiny amin'ny vatan'olombelona ny tany, raha tsapaina hoy izy ny maripana nyity planeta misy antsika ity dia toy ny olona manavy na voantazo ny tany. Saingy tsy mba tsapantsika izany fanaintainana sy fitarainany tany izany. Fanamby lehibe ny fihavanana amin'ny zavaboary sy ny fiahina ny fahasalaman'ny tany avantsika izay toy ny reny mitahiry sy mamelona antsika. Raha salama tokoa ny tany dia ho afaka hamelona antsika izy. Na izany aza nefa dia hevi-diso ihany ny fanaovana ny tany ho havana raha misy patsa. Ny fihavanana amin'ny tany mantsy dia maneho ny firaisana eo amin'ny samy zavaboary satria tsy afa-misaraka ny tanjona naharian'Andriamanitra antsika olombelona sy ny zavaboary manontolo. Ankoatra izay dia manao antsoavy ny papa François mba ahatsapa ny fitsarilian'ireo olona tapitrisany maro mizaka ny vokatry ny fahasimban'ny tontolo iainana. Amafisany fa ny mahantra indrindra no tena mitondra fijaliana noho izany eto ambonin'ny tany. Mitombo isa ny mahantra sy ireo voatery mandaontra aminy noho ny tondradrano sy ny hafanana ary ny haintany. Maro ireo havantsika voatery mandeha lavitra mitady rano ivelomana. Ny filazana matetika ny loza voajanahary dia toa manilika andraikitra amin'Andriamanitra Pahary ary manadino ny adidin'ny olombelona manoloana izany. Ireo fanontaniana momba ny korontana vokatry ny ataon'ny olombelona toy ny fiovahan'ny toetrandro, ny fantotoana ny tontolo iainana sy ny fahafatesan'ireo zava-mananaina maro hoy ny papa François dia miandry valiteny avy amin'ny olombelona ihany. Valiteny tsy ara-tontolo iainana ihany zany fa ara-tsosialy sy ara-toekarena ary ara-politika ihany koa. Tsy afa-misaraka ny ady amin'ny fahantrana sy ny fiarovany tontolo iainana amin'ny alalan'ny fanovana ireo fahazaran-dratsy ny tsirairay sy ireo fahazarana misy eo anivon'ny fiarahamonina. Tokony tsy handeha nefa amin'izany fa tokony hiombona amin'ny samy zavaboary. Manamafy izany ny afatry ny papa ho an'ny andro maneran-tany hivavahana ho an'ny fikajiana ny zavaboary. Ankalazaina isaky ny voalohan'ny volana septambra. Ny lohahevitra ho an'ity taona ity dia ny hoe aoka anantena sy hiara-iasa amin'ny zavaboary. Ny hevitrany voalohany hoy ny papa François dia ny famondronana ny hery sy ny fiarahan-dia amin'ireo olona tsara sitrapo ary ny faraisana anjara amin'ny fandalinana ny tena hevitry ny fahefana nomen'Andriamanitra ny olombelona sy ny fetran'izany. Ankoatr'izay dia ny fahaizana mahatsapa sy mangoraka ny fijalian'olombelona sy ny fanantenany mba hiaraka mitsangako velona ao amin'ny Kristy sy maneho fa firaita-po ao aminy ilay zanaky ny ray mandrakizay tonga nofo mba ho azo tsapaitanana ny fitiavan'Andriamanitra. Hitantsika amin'izany ary fa na eo azy ireo fanentanana ara-moraly ataon'ny olombelona sy ireo ezaka ho fiarovana ny tontolo iainana dia tsy ho lavorary izany raha adino ny lafiny ara-teolojika izay lafiny ara-panahy satria ny tontolo iainana dia mifamatotra tanteraka amin'ny mistery ny faharian'Andriamanitra.